Ampifianena marakariva ry havany malala no azontsika mifanaritra toy izao indray, azontsika miaino ny tenin'Andriamanitra ary mindray sakafom-panahy amin'izay alahatra ho antsika anio koa. Ho aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Talata 12 Jona 2022 ibanjinantsika ny lohevitra manao hoe miaro ny olony ny Tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andeha misaorany Jehova ianao rehetra mpanompon'i Jehova, izay mitoetra alo an-tranon'i Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina, ka misaorany Jehova, hitanao avy any Zionany Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Rifirenena, manumesa, ni Jehovah, manumesa ni Jehovah, manumesa ni Jehovah. Ivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra mpiady mahagaga ianao, ary tsy misy matohatra anao, mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy anay koa ianao. Misaotra anao izay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka mivelona amin'ny finoana anao, ary afaka mijoro vavy nomelona koa. Mitera sy mankalaza me voninahitra ny ranomasina izay Tompo, manoloana ny voninahitra ao. Kanefa koa dia atsirovanay ny hevitra mampisaraka anay aminao, dia ny fahotanay. Be ny fahadisoanay, fona aminao izay, mamela ny elikay, mamindra fo aminay. Fa namasino, midira ty anatinay raha isiany sy andra ny afatra tsara avy amin'ny mofinay izay, ka dia mitenena Tompo, fa vonintenanao izay
Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka 7:10, manomboka ny 9:7 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa mitandrema ianareo, fa tolotra amin'ny sinidrona sy okapohana eo amin'ny sinagoga ary hitsangana atrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary fehina rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara teo izay ho lazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no lazainareo, fa tsy ianareo no hisiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy anolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray anolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana no ohatran'ny ray ny aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tombosoa hamonjy antsika. Mofinaina ny vakina tamintsika teo ry havana. Marka 7:10-7:11. Izay milaza ny amin'ilay namonjena n'ilay nilaza ny nanambarany Jesosy nandravanany Jerosalema sy aviany indray. Koa ny zaraina antsika ry havana amin'ity anio dia ny hoe lalana tsy maintsy lalovana raha ho any amin'ny fiainana marak'izay ny fanenjehana. Zany ry havana. Lalana tsy maintsy lalovana raha ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fanenjehana. Ny fanenjehana ry havana dia ateraky ny tsy fetezan'ny olona iray anaraka ny fanaony izao tontolo izao, na ny tsy fitovi-kevitra eo amin'ny kristianina sy ny olona izao tontolo izao. Tsy misy fanenjehana rehefa samy eo amin'ny fahaverezana, fa misy izy matetika rehefa hitan'izao tontolo izao fa tsy miaraka aminy manao ireo faharatsiana ny kristianina. Satana ry havana no ambadika, fa ny olona fotsiny no ampiasainy anatanteraka ireny fanenjehana ireny. Ny antony dia satria izy tsy mba isan'izay azo vonjena. Tany an-danitra izy no nazery ary tsy mahazo miverina ny intsony. Mazava ho azy fa izay olona mikasa na efa mizotra ao any dia sakanany amin'ny fomba maro sy arak'izay azony atao, mandra-pahafatiny ny olona iny. Niara tamin'i Jesosy ry havana amin'ny fanenjehana, noho izany tsy maintsy nanahaka izay manaraka ihany koa. Misy karazany maro ny fanenjehana. Misy ireo izay mivantana amin'ny aina toy ny fanameloana ho faty, fanagadrana, herisetra ra-batana. Misy koa ireo izay ankolaka toy ny hosopotaka, endrikendrika, fanakanana ireo tombontsoany tena samihafa, sakatsakanana amin'izay atao, tsy firaharahiana izay zavatra ataony teny. Ny tanjona amin'ireny dia nandraisana anjara amin'ny faharatsiana amin'izay miaraka tsy ho voavonjy. Hoy Jesosy ry havana ao amin'ny Matteo 5:14-20 manao hoe raha misy ta hanaraka aoka izy handany tena sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Ny olona an-tompo no enjehana, fa ny an-devoly no mpanenjika. Dinio indray ny tenanao ry havana, an-tompo ve ianao? Dia dinio ny tenanao ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra noho ny amin'ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa lalana tsy maintsy lalovana raha ho any fiainana marak'izay ny fanenjehana. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay velomanay, hamelomanay ny ankonana nomenao. Ampandresio Tompo, sy arovo mandrakarivo izay amin'izay atao. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, vavaka aminao izay andreo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao hanendrindrofo sy ny aretina rehetra, toany ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azony manjo, ampio ireo mareo fizokiolona sy sahirana. Mitaheny amin'ny azakazaka ataonay, ka ampaherezonao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay. Taio ny fianarana, ny fitezana. Jesosy, vonjeo ny firenenay. Eny avoty izahay, aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany vavaka izany, sady efa nampiandrinay koa ilay vavaka manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meno anio izy anona sahaza ao anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrano, atolotra anaran'i Jesosy Kristy ary ho raisinao amin'ny finoana izany.
hitasiaranao niny tompo, ijenareo amin'ny kamoram-po aniny tompo ka hiantra anareo, andrainareo amin'ny kazavam-po aniny tompo ka menareo ny fiadanana. Amen. Teo n'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.